Resorsin zay koa dia faly raisinareo eto amin'ity fandarana ary ny hevitra ity ary miaraba ny fijery zay ny ela zany a dia miditra hatranintsika vao mamaky an'ity fotsiny a ity anaran'ny antokontsika ty a fanarety a dia fanjakana mandry republika inona marina ny tianareo ambara amin'izany Andriamantoky Lovisa ny atao hoe fanjakana mandry republika tompoko a dia raha fipitatana mpanjakana izy io a efa nisy efa ela tany Angleterre zany amin'ny teny frantsay na hoe England izy efa tany amin'ny 500 taona tany zany nametrahana an'izy io monarchie républicaine moa zany satria fanjakana monarchie fitondrana entin'ny mpanjaka zany ary ny république moa zany dia entin'ny bahoaka araka zany hoe république zany dia zava-bahoaka ny dikan'izany amin'ny teny latina ka izay zany a mahita ny crise nisy teto amintsika nandrina zay heritaona zay a ary fa tamin'ny heritaona tany amin'ny volana février ay a dia fa naneho hevitra nanao hoe tsy ho tafavoaka mihitsy tsika fa misy atao amin'ny teny frantsay instabilité institutionnelle zany hoe ny raha fimpanjakana mirodana daholo rehefa misy crise ka ity kosa nefany raha mitaka miseho any Angleterre na Japon ohatra afa-tsireo dia maro toerana mihitsy a ny andro sasany ny institution sasany zany fa ny sasany kosa ohatra ny antenne Pyrénées na gouvernement dia mianjera zay tompoko ny antony edinay fo ametrahana nyty hoe monarchie républicaine na hoe monarchie constitutionnelle dia ny fanontaniana tena manitikitika zao a raha eto Madagasikara tediavinareo zany hoe misy mpanjaka dia avy eo misy gouvernement izay hoe ataosika hoe exécutif dia avy eo misy an'le parlementaire ohatrohatran'izay zany ny zavatra tiatsika ho azoro ny monarchie atao hoe jerefesement didy dia ny fahefana telo ny teneninao tao hoe ny fahefana mpanatateraka zany eo ampelantanan'ny mpanjaka ny fahefana mpanao lalàna ihany koa eo ampelantanan'ny mpanjaka fahefampitsarana eo ampelantanan'ny mpanjaka ohatra fotsiny tamin'ny andro n'Andrianampomery zany izy nanao ny eloka 12 mahafaty mpanao lalàna izy zany izy koa ny tsara raha misy mandika ny didy zany tak zany zao ny zanany lamo ateo mahavolahy tetika ny amona n'ilay dama satria ilay dama ny finidina n'Andrianampomerina ho anjaka no izy nanao ny didy ary izy koa mbola ny tsara dia ny vonono mahavolahy zay zany ary ny mpanatateraka moa dia izy zany efa mitantana gouvernement moa zany mitondra sy mitanatay zay zany le hoe monarchie absolue fa ity monarchie républicaine zany hoe miaraka miasa zany a ny fitondrana entin'ny mpanjaka monarchie sy ny république dia mizara zany le fahefana anankitelo mitenen'ny madama teo dia raha vao miteneny io nareo zany dia ohatra ny milasa ny eritreritra hoe hiverina amin'ny androny mpanjaka izay ataoko hoe mpanjaka teto imerina angamba ny tena nanjaka ohatrany hoe Andrianampoinimerina izay voalazanao teo a radama zanany izay voalazanao teo a fa tamin'io andro ny fampanjaka io raha mihaino tsara ny lovantsofiny sika dia matoa misy ny mpanjaka misy ny andevo sy mitaditady te hiverina any ve ty hevitra tsangana voizinareo ankehitriny ity efa ela tokoa tompoko no tiny zany raha fipitatana hoe monarchie zany teto amintsika na eran'izao tontolo zao azy monarchie absolue sa monarchie constitue monarchie absolue tamin'ny monarchie absolue tokoa hoe nisy ny fahefana anankitelo zany a ny andrina ny ova ary ny andevo na hoe mpanompo fa amin'ity monarchie républicaine ity kosa efa miara mitantana zany a ny ataontsika hoe ny olona mpandala ny démocratie ny républicaine zany sy ny aristocratie ny andrina izy moa ty andrina tiana ho tenenina ty le andrina voizin'le olona ankehitriny sa andrina vao hoforona satria raha tsy diso a misy ihany natao hoe taranak'andrina zao ohatranao io zany dia mitenanao taranak'andrina amin'ty fitafinao somary hafahafa ty ambola andrina vaovao tsika ianareo andrina tanitsika dia misy mpanjaka ary ny raha nakany Angleterre zay teneniko anao teo zany a dia andrina ny mitondra satria ianao ihany ny tenana azy teo fa tsy za misy izy izy ianao ny mpanjaka dia manaraka azy eo ny andrina zay hitondra dia hoe za izaka ity andrina ty olona avy aiza mipoitra avy aiza taranak'andrina nge iaraka amin'ny foko 20 misy ao zany a dia mbola mipetraka foana ro aminaraka ny teniko taminao zany ka ny andrina tenenina zany raha ziko ny hevitra ao a dia ro taranaka ny andrina efa mitondra ny fanjakany hatramin'izay dia mbola miverina ihany a dia le andrina taranaky ny andrina mitondra ny fanjakana hatramin'izay a
inona ny azara asany anatin'ity fanjakana tantanany mpanjaka izay voizinareo ty? Izy no premier ministre sa izy ny aninona? Mizara ndraikitra zany a ny andrina zany ny andrina le mpanjaka sy ny havana de le amin'ny foko 20 zany de misy kosa nefany ny tsy andrina zany na sarambabe-mbahoaka zany de zao zany fitsinarahan'le fahefana malavera voarevetetika de mizara ny mpanjaka sy ny premier ministre ary ministre zay voafito tao anatin'ny efa nanao fifidianana zany raha tamin'ny rafitra républicaine zany de misy ny atao antenimieram-pirenena ary misy ny antenimieran-doolona zay rafitra monarchie misy mipetraka ny antenimieram-pirenena fa ny antenimieran-doolona kosa no misy ny ataontsika hoe antenimera ny havana andrina chambre de lord izy amin'ny tefrena hoe house of lords any Angleterre ro zany a havana andrina ny ao de ay anangalana ny olona amin'ny gouvernement avy amin'ity antenimieram-pirenena ity fa tsy avy amin'ity antenimera ny havana andrina ty koa na samy manao lalàna ro antenimera ro le député indray zany no atao membre ny gouvernement ao ny angalany le premier ministre satria ay ny angalana ny premier ministre fa tsy mpikambana amin'ny gouvernement mazana tsy maintsy ny lehibe ny antoko no premier ministre sy ministre zany avy eo antenimieram-pirenena mpanjaka kosa zany a izy zany ao anatin'le fanefana pouvoir exécutif io fanapanatanteraka io fa izy zany karazana antoka miantoka ny mahafirenena ny firenena fa izy tsy manana andraikitra tsony izy zany hitantana ohatra ny premier ministre sy ny ministre zaka zany a ny havan'andrina na sénateur moa zany fitentsika ny havan'andrina kosa manao lalàna ihany koa izy saingy manana anteny farany ny antenimieram-pirenena zay ny fidim-bahoaka zany hoe le antenimieran-doolona zany a ovaina ho antenimera-ny havan'andrina tsy hitra be ny katranatrano amin'izany monsieur Clovis satria ny havany any nanao ny lalàna eo de zay hevitry n'le andrina eo no ataonyreto havan'andrina anatin'ny antenimera reto tena hoe mahita ny toekarena sy ny fiarahamonina any amin'ny faritra misy azy any le antenimera-ny havan'andrina zany misondro ny antenimera-ndolona ka izay teneniko anao hoe ty antenimera-ny havan'andrina ty ve sy izay ampanaoviny andrina no ataony satria havany andrina daholo no ao fa tsy solom-boafidy izy ka izay mako sy maha-olom-boafidy anazy de tsy maintsy anatanteraka ny baiko ny andrina izy satria havany andrina mety ho izy ny dérive ohatran'izay sa ahoana tsisy atahorana tsy atahorana samony teny tsy maintsy misy tsilozan'olona adalany ka fokony olona nany amin'ny antenimieram-pirenena za nany amin'io tsy maintsy misy ka ny antenimieram-pirenena nge mazava fa nipoitra avy amin'ny vahoaka satria ny vahoaka ny fidy fa tena kaiky mitendreny andrina ary de tsy menatra misy izy fa ny anarany antenimera-ny havan'andrina de mamerina indray mandeha io no anao ny lalàna io ny ara-iasa amin'ny solombavam-bahoaka tsy anao sindro azy ka aveo any hafarana izy ty tsy antenimera-ny havan'andrina ty zay le zaiko hoe tsy lozana-dala ny firenena na antenimera-pirenena io na ny antenimera-ny havan'andrina io fa araka ny teniko hoe tsika mitady ny amaro-toerana ny androm-panjakana ny olona hovidiny nisy apoko zany ao anatin'ny antenimera-ny havan'andrina io nge tsy maintsy olona toteny amin'ny vahoaka sy ny firenena na tsy voafidy ny vahoaka ary hitantsika nge zany amin'ireo foko maro eto amintsika reo fantatsika fa mbola toteny izy fa amin'izao fotoana zao kosa ometsika andraikitra izy manao lalàna ny antenimera-ny havan'andrina fa izao tsinona lalàna ataon'ny taranaka ona ny ampanjaka anankiray ohatra any amin'ny atemora amin'ny atesaka lalàna ataony de eo mifaritra ho azy fa ny lalàna ataon'ny antenimera-ny havan'andrina kosa de natao ho an'ny malagasy rehetra ary ho ekeny ny malagasy rehetra zany hoe manana ny asiny zany ny ohatran'le député sénateur reny manana ny asiny le zava-baovao tokoa ity monarchie constitutionnelle izay foizina ankehitriny ity niezaka ary ny fandarana naka ny hevitr'ireo olon-tsotra nda ho ary ho arantsika raha ny fijeriko ny fomba nisy